ho aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Finoana Kleopasy. Finoana Kleopasy. Tarafintsika amin'ny finoana nananan'ny Kleopasy zany ao amin'ny mofinainantsika androany. Luka 4:20, ny andininy 7:10 hatramin'ny andininy 4:20. I Kleopasy iray amin'ireo mpianatra izay nandeha teny an-dalana ho any Emosy ny rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ity fandehanan'ny mpianatra ho any Emosy ity no manapirofo indray maka indray ny fitsanganana marina izay nisy teo amin'ny Jesosy Kristy, fa rehefa nitsangana Jesosy dia niona tamin'ireo mpianatra amin'ny rahalahy teny an-dalana ho any Emosy iray amin'ireny i Kleopasy. I Kleopasy nanana ny finoana tarafina amin'ny teny izay noteneniny ambarany ao ny momba ny Jesosy. Ambarany fa i Jesosy dia mpaminany mahery, mpaminany lehibe na amin'ny teny na amin'ny asa. Mahatsiaro Kleopasy ireo asa sy famantarana fahagagana samihafa izay nataon'i Jesosy, ka entiny ilazana fa Jesosy dia mpaminany mahery. Fa ao anatin'ny finoan'i Kleopasy ihany koa ny mahatsiaro ny herinandro masina, ilay vanim-potoana izay nitondrana sy nanamelohana ny Tompo, nanombohana azy tamin'ny hazo fijaliana ka nahafatesana. Tsaroan'i Kleopasy zany vanim-potoana nangororo mafy izany. Ary i Kleopasy koa dia mino fa i Jesosy dia antenaina ho olo mahery na olo malaza anankiray izay tonga hanavotra any Israely, araka izay ambarany andininy 20, nefa nantenainay fa izy no ilay efa hanavotra ny Israely. Ny finoan'i Kleopasy zany dia mieritreritra fa ohatran'ireny héros reny Jesosy Kristy ka ho avy hanavotra ny Israely eo an-tanan'ny Romanina. Ary araka ny honohono izay henon'i Kleopasy ihany koa dia fantany fa efa nitsangana Jesosy. Efa nitsangana izy ny andro voalohany tamin'ny herinandro, ny andro fahatelo, araka ny filazan'ny ireo vehivavy sy ireo mpianatra izay efa nahita fa foana ny fasana. Raha fehezana zany, ny finoan'i Kleopasy dia nifototra tao amin'ny Jesosy Kristy mpaminany. Jesosy Kristy ilay niatrika ny herinandro masina, niatrika fijaliana sy fahafatesana. Jesosy Kristy ho avy tahaka ny olo-mahery na héros anankiray, ary Jesosy Kristy hono efa nitsangana tamin'ny maty. Ry havako malala, izany rehetra izany dia finoana tsy mihorom-paka, ka natonga azy ireo ho very hevitra, natonga azy ireo ho very fanahy ka niarany saina tamin'ny resadresaka izay nataony tany amin'ilay dia ho any Emosy izay tanàna niavian'izy ireo. Ny tena finoana marina ry havako malala dia finoana tsy misalasala, finoana miorina amin'ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, finoana tsy miorina amin'ny honohono, fa finoana mifototra ao amin'ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganana. Ianao ihany koa mety manao Kleopasy indraindray, ka indraindray ny herinandro masina aminao no tena vanim-potoana sarobidy. Adininao fa mbola misy ny Paska izay nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, nandreseny ny fahafatesana, nandreseny ny aizina, nandreseny ny fasana sy ny herin'ny ratsy rehetra. Misy fotoana ianao Kleopasy izay tsy mba manantena fa Jesosy Kristy olo mahery, mpanao famantarana, mpanao fahagagana,
fa adininao fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra. Jesosy Kristy lay tonga hamonjy zany no tena antondiany tetỳ amin'izao tontolo izao. Andeha ariavako miaraka amin'izao nandalovantsika ny Pasika izao, ho avozintsika ny finoantsika an Jesosy ka tsy antehatra amin'ny zavatra hita maso fa hanantena kosa ilay famonjena lehibe izay efa notanterahany teo amin'ny hazo fijaliana ary efa noreseny tamin'ny fasana nitsanganany tamin'ny andro fahatelo. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo misaotra sy mideranao zahay noho ny aminao Jesosy Kristy izay vonina mandrakariva hamonjy anay amin'ny fahotanay, hamonjy anay amin'ny fahafatesan'ny finoanay, ary vonina ihany koa ara ianao Jesosy anaisotra anay amin'ny tsy finoanay. Dia misaotra Tompo, ankehitriny asehonay eto anatrehanao ny fahavononanay, hino anao tsy noho ny amin'ny famantarana ihany fa noho ny amin'ny hery sy ny famonjena izay efa vitanao teo amin'ny hazo fijaliana ho amin'izao tontolo izao. Ho anao Andriamanitra ny dera sy ny laza, ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.